ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehetra ny avanaritra trity alarobia faharoa amby roapolo ny volana jolay ity dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Ny salamo fahaenina amby roapolo no mofinainantsika an'io ry avako salamo fahaenina amby roapolo izay no mofinainantsika an'io fakitsika aminaran'i Jesosy. Tsara ao Jehova fa mandeha amin'ny fahamarina koa ary Jehova nodikiko ka tsy mianana. Dinio ao Jehova ka fantaro izao toetra ny voko sy ny foko fa ny famindramponao no eo amin'ny masoko ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho. Tsy mbola miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho na manandrara amin'ny olom-petsy. Halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinaka ka ty toetra eo akaikin'ny altaranao ao Jehova mba hanao fiofiderana ka ilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehova tiako ny trano itoeranao dia ny fonenan'ny voninahitra. Aza mitondra ny fanahy karamaty amin'ny mpanotana ny aiko amin'ny mpandatsatra izay misy fitaka eny an-tanany ary feno kolokolo ny tanany ankavanana fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako. Avotsy amin'irao fo aho ny tongotro mijory eo amin'ny tany marina eo am-piangonana no isaorako any Jehova. Hoe masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Davida dia piady mahery ary mpitaritafika. Fanerasera tamina karazan'olona maro samihafa Davida no zany. Mpanitatra fanjakana izy. Ary tamin'ny androny no azo lazaina ho namiratra indrindra ny fanjakan'ny zanak'Israely. Ny fanjakan'Israely. Saika voangon'ny Davida sy voafehin'ny Davida ny tany rehetra ny men'Andriamanitra ny tany Kanana ary ny ombom-po ny ray fony firenena 12 zay foko 12 zay na Israely any Israely. Tao anatin'izany ady sarotra sy fiainana ny ainan'ny Davida zany dia mifanerasera tamin'ny karazana atao antsika hoe olona maro sy nahita fiainana maro Davida. Fa nisy zavatra izay natahorany Davida mafy, tsy tiany Davida indrindra. Tsy fantatry hoe raha metraka ampanotaniana amin'ny olona anankiray ianao inona ireny zavatra tsy tianao indrindra. Inona ny zavatra tena mafy aminao, inona ny zavatra tsy zakanao. Dia anankiray izay tsy tiany Davida indrindra dia hoy izy manao hoe aza ataonao hiary maty amin'ny mpanota na ny aiko amin'ny mpandatsatra. Zany hoe miara-maty amin'ny mpanota dia ohatra hoe maty anady, ohatra hoe maty mitovy amin'ny fahafatesan'ny mpanota, mitovy amin'ny fahafatesan'ny ratsy fanahy. Zany hoe raha tsorina dia aza ataonao tahaka ny zanak'izao tontolo izao Andriamanitra. Aza entina tahaka ny zanak'izao tontolo izao aho. Ny fahafatesako aza atao tahaka ny fahafatesan'ny mpanota na ny zavatsarotra izay lalovako dia aza atao tahaka ny fitondra ny mpanota. Ary atao tahaka ny zanak'izao tontolo izao aza. Nampiorokoditra ny Davida mantsy ny mahita ny fitondran'Andriamanitra sy ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanota. Asehony matetika eo amin'ny salamo ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanota. Enatra. Mety mamiratra amin'ny fotoana anankiray fa enatra sy fahambaraka ny farany. Na koa fahafatesana ataontsika hoe mampiorokoditra na koa faharavam-panana na zavatra izay natahorany Davida mihitsy hitany masony hoe ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanota. Hitantsika ao amin'ny salamo 7:70 hoy izy manao hoe aringanao zay rehetra mijangajanga mahafoy anao, very zay rehetra lavitra anao. Asehony Davida mihitsy ao anatin'ny mpanao salamo fa tena ratsy ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanota. Na ny fitondran'Andriamanitra ny mpanota mihitsy koa ara dia tsy tsara. Dia Davida manao hoe za Andriamanitra aza entina ny fanahiko aza entina tahaka ny fitondran'ny mpanota na miara-maty amin'ny mpanota.
dia inona revako malala no mba hatonga an'izany dia inona nataony Davida tsy nangataka an'izany fiainangataka an'izany fotsiny izy fa nanao izy hoe fanomezan'Andriamanitra zany saingy zao revako malala nisy toetra izay novoiziny Davida tokony ho ananany mba hahatonga azy tsy hampitovian'Andriamanitra tahaka ny mpanota amin'ity salamo ity dia mivohitra kokoa indray zany lay asan'olombelona tsy lay asan'olombelona fiezahan'olombelona loatra nefa fa lay fiezahan'olombelona vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra nisy mpiara-dalana tamin'ny Martin Luther antsoina hoe Erasme de Rotterdam zay no fahatarana azy Erasme tao Rotterdam dia naman'ny Luther izy io ary samy nivoy ny ataontsika hoe ny volavolainy ny fampianarana humaniste izy roa lahy reo any amin'ny taonjato faina ambin'ny folo tsika io miresaka io izy roa lahy reo zany dia samy nanome toerana ny mahazava-dehibe ny ataontsika hoe ny olona nanome zava-dehibe ny fivelaran'ny olona ny mansaina ny olona mieritreritra ny olona mamakafaka ny olona tompon'andraikitra fa tsy nitovy hevitra Erasme sy Luther tany am-polohany izy samy nitovy hevitra ihany samy hoe ny olona manoloana ny fahafatesana ny olona manoloana ny fahotana sy ny sisa rehetra fa nisy fotoana tsy nitovy hevitra i Luther sy Erasme inona tsy nampitovy hevitra azy lay antsoina hoe fahafahana misafidy ny atao akalalahana libre arbitre Erasme dia manao hoe ny olona dia tena afaka manao akalalahana ny tompona andraikitra izy ka afaka misafidy akalalahana izay tiany atao na anao ny ratsy izy na anao ny tsara libre arbitre Martin Luther izay nidibiasin'ny Calvin dia manao hoe tsy marina zany tsy manana libre arbitre intsony ny olona fa self arbitre hoy Luther inona hoe self arbitre zany hoe ny safidiny dia efa safidy no andevozany fahotana ka tsy afaka misafidy akalalahany zany izy marina fa hoe afaka izy amin'ny fieritreretany tena misafidy anao ny tsara sy ny ratsy fa tsy manana an'izany izy Martin Luther satria ny fahotana efa ao anatiny dia ilay safidiny tsy maintsy mirona mandrakariva any amin'ny ratsy hatrany tsy manana safidy madio zany ny olombelona ho Luther tsy manana libre arbitre zany izy tsy manana an'izany izy satria efa tafiditra tao anatin'izao tontolo izao ny fahotana ary efa tafiditra ao anatin'izao tontolo izao ilay ratsy dia manako amin'izay ny fiainan'ny olombelona ka tsy misafidy anao ny tsara zany izy araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina 7 manao hoe fantatro ny tsara fa tsy mahavita mafidy ny tsara fantatro ny tsara fa tsy mahay manao ny tsara zay no milaza hoe Martin Luther fa tsy manana libre arbitre zany ny olona fa self arbitre safidy ny andevo zany hoe safidy tsy maintsy anao ratsy hatrany ny safidiny eto levako malala dia i Davida dia miteny mihitsy manao hoe zangy Andriamanitra tenio fa tsara ny ataoko e tenio fa alako ny toetra ratsy tsy mba miaraka amin'ny toetra amin'ny olona ratsy fanahy tsy tia kolikoly zany hoe tena asehon'ny Davida mihitsy fa niezaka izy raha ohatra ka jerena amin'ny fotom-pisainana mahazatra antsika protestanta dia ny hoe itsika dia miasa amin'ny herin'ny fahasoavana hoe antsisy afaka miteny eo anatren'Andriamanitra zany hoe tsara tsy afaka miteny amin'Andriamanitra zany ianao hoe tsara tsy afaka miteny amin'Andriamanitra zany ianao hoe za tsara Andriamanitra za mendrika Andriamanitra satria tsy niasanao mba miteny an'izany tsika satria tsy avy amintsika ny fahatsarana tsy avy amintsika ny fahamendrena fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ka eto Davida rehefa ko malala raha toa ka mitanisan'ireo tsara fiezahana ataon'ireo izy dia tsy amin'ny maha olombelona azy satria tsy ny olombelona mpanota mihitsy akory no afaka hiteny amin'Andriamanitra hoe tsara ho Andriamanitra iza moa ianao no afaka hiteny amin'Andriamanitra ka hiteny manao hoe dinio o Jehovah ka fataro zaho toetra fa tsara tsy afaka miteny amin'izany an'Andriamanitra rehefa ko malala fa nahoana Davida no afaka miteny amin'izany amin'Andriamanitra rehefa ko malala no antony voalohany dia izao satria fantany ny mason'Andriamanitra fantany fa Andriamanitra dia mijery azy amin'ny fitiavana fantany ny Andriamanitra ny fa Andriamanitra mijery azy amin'ny fitiavana
ny mason'andriamanitra tsy mba tahaka ny mason'olombelona. Ny mason'olombelona izay maso mitsikera, maso maika hitsara, fa ny mason'andriamanitra maso ny fitiavana. Ny mason'andriamanitra maso ny famindram-po io teneniny io, fa ny famindram-ponao eo anoloany ny masoko. Ny mason'andriamanitra mijery avako malala, dia ny mamaika an'andriamanitra hijery antsika amin'ny maso feny famindram-po. Raha ohatra ka ny mason'andriamanitra ny masontsika olombelona ihany, dia tsy hisy olombelona ajoro ao anatrehan'andriamanitra. Eto zany Davida rehavako malala mangataka amin'andriamanitra hoe ento tsy tahaka ny fitondra ny zanak'izao tontolo izao fa ento tahaka ny fitondra ny mpanomponao, tahaka ny fitondranao ny zanakao, tahaka ny fitondranao ny olona tianao, ento tahaka izany satria fantatro fa ny masonao maso famindram-po. Fa ny faharoa rehavako malala dia izao santeny Davida manao hoe jereo ny fiainako Andriamanitra, tsara ao Andriamanitra, fa izao rehavako malala satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany hoe satria efa nidiovin'Andriamanitra izy, satria efa nandreny nanoina ny antson'Andriamanitra izy, satria efa nandray an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy tao amin'ny fiainana izy, dia izao rehavako malala lasa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mandrakotra ny fiainany, dia samy teny izy manao hoe tsara ho Andriamanitra. Tsika koa rehavako malala afaka miteny an'izany nahoana? Tsy hoe satria tsara tsy izay loatra, tsy hoe satria niezaka be na satria nanao an'izao tsia, fa satria mitafy an'i Jesosy Kristy tompo isika. Satria mitafy an'i Jesosy Kristy tompo isika, satria efa nidioviny rano Jesosy Kristy tompo isika. Hoy Petera manao hoe ny tsy tamborana tamin'ny karenany no nividianana anareo, fa tamin'ny rason'ny Kristy, ary mitafy an'i Kristy ianareo. Zany hoe raha mijerentsika Andriamanitra dia tsy isika no hitany. Iza moa izay isika mpanoto ty rehavako malala? Raha mijerentsika ety ivelany Andriamanitra dia mijerentsika amin'ny mason'ny famindram-po izy, satria ny zanany malalany no hitany eo amintsika. Hoy Paoly manao hoe hitafy io Jesosy Kristy tompo. Ka raha mijerentsika izany Andriamanitra dia mijerentsika amin'ny alalan'ilay zanany izy. Tsy isika mpanota no hitany, fa Jesosy no hitany eo amintsika. Hitany eo amintsika Jesosy. Ary efa hitany eo amintsika Jesosy dia afaka mitentsika manao hoe tinio ao Jehovah ka fantaro, fa ny famindram-ponao ny masoko, eo amin'ny famindram-ponao ny masoko, ary mandeha amin'ny fahamarinanao. Ary tsy hoe vitany hoe hitafitsika ihany Jesosy, fa tepolin'Andriamanitra mihitsy koa isika, ny fanahy masina atao anatintsika. Dia hoy izy manao hoe tinio ao Jehovah ka fantaro, izaho toetra ny voko sy ny foko. Samy teny Davida manao hoe izaho toetra ny voko sy ny foko, satria fantany fa ny fanahy masina efa ao anatiny. Tsy hoe satria tsara, fa satria ao Andriamanitra. Samy teny amin'Andriamanitra tsika hoe izaho toetra ny voko sy ny foko, tsy hoe satria tsara tany manaonany ao, fa satria tepolin'ny fanahy masina ny ao rehavako malala. Toam-pamalana rehavako dia izao ary no ampahirizana anao zanaky ny fahasoavana ianao, no ny any Jesosy Kristy tompo. Zay ihany. Mino ny famelan-keloka natomotr'Andriamanitra ao natao amin'ny azo fijaliana. Fa izao kosa rehavako, izany famelan-keloka ny raisina izany fahasoavana nomena maimai-pona tamin'i Jesosy zany, zany fitahian'Andriamanitra natolotra tamin'ny alalan'ny fanahiny zany, faravakely midika asa telo anao. Voalohany dia izao, mandeha any ianao amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamendrehana, satria olona efa novidin'ny tompo tamin'ny rano, olona efa noafahana, dia mandeha any ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fahamarinanao tahaka ny Davida eto. Aoka ny fiainanao handeha amin'ny fahamarinana. Fa ny faharoa rehavako malala dia ity, aza misakaiza amin'izao tontolo izao. Hoy Jakoba hoe Davida hoe tsy miara-mipetraka amin'ny mpanao ratsy aho, tsy manan-draharaha, tsy misakaiza amin'ny olona fetsy aho. Dika izany rehavako malala dia izao, ny fiainanao dia fiainana tsy mifangaro amin'izao tontolo izao, tsy mifampiraharaha amin'ny ratsy, tsy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy. Amin'izao anatsika izao rehavako malala dia indraindray ny zavatra rehetra dia
saika vokatry ny filozofia ainatsika ankehitriny edy a saika relatif lazany hoe zavatra miankina amin'ny toe-javatra daholo ny zavatra rehetra tsy misy zavatra tena na de ny ota aza de mbola hoe io nge ota rehefa zao ary tsy ota rehefa zao e io ange amin'ny zavatra rehetra de vokatry zay toe-javatra izay de na tsy mitsy ny sainy na de ny sainy kristiana nray de lasa ndraindray relatif daholo na de ny fahotana aza na de ninona reaka misy fotoana nge mba ohatr' zao malalaka kely misy fotoana ry avako malala miaina ao anatin'ny fahafahana isika fa zao kosa ry avako malala mila miambina isika fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana misy lafiny zavatra eo amin'ny fiainantsika rehefa ratsy de ratsy ary rehefa tsy tokony atao de tsy tokony atao rehefa tsy mety de tsy mety zay ny tenen'ny Davida eto aza mifampisakaiza aza manao tsy kombakomba amin'izao tontolo zao na amin'ny ratsy aza mamomboatra resaka ratsy ho lasa tsara fa rehefa ratsy de ratsy raha izay no atsaitsika ry avako malala de afaka mangataka amin'Andriamanitra mihitsy isika hoe tompo aza atao tahaka ny fitondra amin'ny mpanota fa raha de ry avako malala mizaho masina isan'andro dika ny tenin'ny Davida hoe manasa ny tanako noho ny famarinako de ny fahenina de maneho sary alohan'ny dirana amin'ny tempolo de misy ao anatin'ny fiangonana amin'ny havana katolika de mbola misy an'iny le ohatran'ny rano kely iny eo de rano voasana moa filazantsika azy dia alohan'ny dirana am-piangonana de manisy an'iny iny sary iny de efa sary tany amin'ny testamenta taloha hoe alohan'ny diran'ny olona atao amin'ny tempolo de misasatanana izy aloha toy milaza hoe manadio tena aloha madio aloha manatona an'Andriamanitra ny protestanta moa sirona ho an'izay tsony satria efa hoe efa ny fiainana isan'andro mihitsy ianao nolaina madio fa tsy hoe miditra am-piangonana ihany ianao vao manadio tena fa ny fiainanao mihitsy ianao ny tokony ho madio tsy hoe ohatran'Andriamanitra ianao vao manadio fo fa madio foana anao isan'andro n'andro eny toetsaina protestanta tsy rehefa ho am-piangonana ianao vao madio vao mieritreritra an'Andriamanitra fa isan'andro anao aiza n'aiza le ianao de mieritreritra an'Andriamanitra ianao azay rehefa ko malala dikany hoe manamasy tena eto hoe fiainana feny fiderana an'Andriamanitra inona moa zany fiainana feny fideran'Andriamanitra ny antom-pisino ety amin'izao tontolo zao zany inona ry avako malala ny antom-pisino ety amin'izao tontolo zao tsy hoe anao zay afaly ny tenanao na amonjy ny hafa na anao zay afaly ny hafa tsy zay ny antom-pisinao fa hideran'Andriamanitra ny antom-pisinao zany de ho an'Andriamanitra azakio an'Andriamanitra ianao de manjary fiasan'ny fitiavan'Andriamanitra tia namana tia havana tia tanindrazana tia mpiarabelona ro zavatra tena ravako malala aza dononara de izao fandehanana amin'ny fahamarinana tsy fisakazana amin'izao tontolo zao fizorana amin'ny fahamasinana ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa zava-dehibe aminay ny teninao zay mampianatra anay fa tsy mitondra anay tahaka ny zanak'izao tontolo zao ianao tsy mamela ny fanahinay tahaka ny fanahin'ny mpanota mitondra anay tahaka ny zanaka tiany ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao zay efa namonjy anay de ampianaro ray tompo andeha amin'ny fahamarinanao satria miankina aminao isan'andro tompo ampianaro ray tsy isakaiza amin'izao tontolo zao satria efa eo aminao ny famindramponao fa eo aminay ny famindramponao tompo mampianara anay handeha amin'ny fahamasinanao satria fonenany voninahitra ao zahay misaotra Jesosy. Amen.